Mikasika ireo solombavam-bahoaka indray kosa efa roa volana teo moa izay fotoana niasany ireo solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena raha ny fantatra nefa dia mbola tsy nandray ny tambin-karamany izy ireo nandritra izay fotoana niasany izy ireo izay. Tsy mbola nandray ny tambin-karamany hatramin'izao ireo solombavam-bahoaka ao anivon'ny antenimieram-pirenena eto Tsimbazaza na dia efa roa volana aza no efa nandray ny asany. Nisy ny fanambarana nataon'Atoa Jean Michel Henri kestora voalohany mikasika izay. Ny antony izay tsy miankina aminay dia tsy mbola mivoaka ny tambin-karaman'izy ireo hatramin'izao fotoana iresahantsika izao. Mariko ataona nefa fa efa ela no nalefa eo anivon'ny ministera ny vola sy ny teti-bolam-panjakana ny volavola didim-panjakana mifanaraka amin'izany tamin'ny voalohandohana ny volana marsa lasa teo. Kanefa dia mbola tsy nisy valy ny mazava tsara hatramin'izao. Izany hoe efa tsy eto am-pelatanana intsony ny famahana ny olana mikasika ny karama na ny tambin-karama nyreo solombavam-bahoaka. Raha ny tokony ho izy moa ny raharaha karama toy itony dia tsy maintsy avoaka avy hatrany vatany vao ampidinina eo anivon'ny ministera tokony andraikitra ny antota taratasy mifandraika aminy satria araka ny lalàna dia manana endrika solo-tsakafo ny karama. Raha nambaran'ny kestora voalohany sy ao anivon'ny antenimieram-pirenena trany Andriamatoa Jean Michel Henri dia misy 770 ireo solombavam-bahoaka no mbola tsy nahazo nisy izoany hatramin'izao. Nisy arak'izany ny antso miatefa amin'ny tompon'andraikitra andray ny fepetra rehetra mba hamoahana izany tambin-karaman'ny solombavam-bahoaka izany.